أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. إخواني وأخواتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dira tuntukan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hari sudah menunjukkan setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam si ilmuiyah Zainal Yazi sari fanji kalian نحن سعيدين جدا وسعيدين كل السعادة أنه نأتي من بلاد شتى، السودان أو من المملكة أو من غيرها، لنزور أخوة لنا في الإسلام. زايوزي دي فاتنتيرا كروزة كوي أهل فيلين ساميا فزاهي كوبايت نساتني بين السودان نساتني بين السودان بحماني أنزاني أدرس كارنزاني. هؤلاء الإخوة الذين قطعنا تلك المسافة لنزورهم نحن نحبهم في الله سبحانه وتعالى، رغم أنهم لا تربطنا بهم علاقة رحم. Nade tsisiaza fifandraisana mampafianakaviantsika fa faly tanteraka zahay hoe miainga avy any amin'ny toerana lavitra any mba hamangy an'ireo rahalahy aty amin'ny toerana lavitra aty. ولكن الذي يربطنا بهم هو كبير جدا وعظيم جدا وأكبر من كل شيء. Sabatarina fa ny zavatra mamatotra antsika dia lehibe tokoa ary lehibe lavitra ohatran'izay veantsika. هو الإسلام وعقيدة الإسلام الإسلام سيفتقون زان في الإسلام زان وعقيدة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. ديني فتقون لي إيمان سجية تبرالا عفتي زي تبيو عفتي برالا. وهذا يدل على عظمة هذا الدين وهذا الإسلام. أزان دين لازفة لي بيت كتف منايدي الذي يجعل المسلم في الإسكيمو وفي أوروبا والمسلم في أفريقيا والمسلم في أمريكا والمسلم في الهند والصين هم جميعا إخوة في الله. كما تنغي لو فيلينينا ريجا منوكا جانيا من إسكيمو فارن لافتان آنيا في أمريكا سي ni ani endre rehetrarehetrany sy ny any Chine rehetrarehetrany zany lasa prala vokatran'ny fototonana zany. وهذا العنوان الذي أمامكم المذاهب الهدامة ونقصد الشيعة تحديدا، لماذا اخترنا هذا العنوان؟ هذا هو السؤال. mametraka fanontaniana zaho hoe fananinona no fiditsika lohahevitra hoe ireo madhab mpamotika ny shia no titsika tenenina amin'izany, fananinona no fiditsika zany lohahevitra zany. اخترنا هذا العنوان لأن الأديان الأخرى والمذاهب الأخرى خارج الإسلام هي لا تنازعنا في اسم الإسلام، هم يتكلمون عن حق آخر لم يدعوا يوما من الأيام أنهم مسلمين. Mazavahoazy izy ireo dia olona hafa tanteraka mihitsy ivelany fona Islam ary tsy mbola niteny mihitsy izy ireo fa hoe izy ireo dia mpino Islam. أما هؤلاء الشيعة خطورتهم أنهم يتكلمون بلساننا ويلبسون ملابسنا ويقولون ويدعون أنهم على الإسلام الحق. Fa ny problema diana finoana anankiray antsoina hoe shia ity, izy ireo dia laza ny tenany fa hoe mpino Islam ary manao akanjo toy ny fitafitsika. فهم يمثلون من الإسلام الاسم فقط، فبالتالي هم نسخة محرفة كما حرفت النصرانية وكما حرفت الأديان السماوية. Izy ireo dia niendrika ivelany sy ny fitafiany ny anarany fotsiny mahampino Islam azy, fa ny tena manina ny zavatra rehetra ao anatiny dia efa nampina sy efa novaina tanteraka avokoa toy ny nalovana ny finoana rehetra teo alohantsika. وللذين يعرفون تاريخ التحريف في المذاهب والأديان كما أفسد اليهود يوما ما النصرانية، فذلك هي محاولة يهودية لإفساد الإسلام، ولكنها بحمد الله لم تنجح ولن تنجح. Toy ny nahapotika ny kristianina teo aloha sy nahapotika ny finoana juif vokatry ny fanampiana teo aloha no tedaviny juifa ihany koa amronana karazana finoana atao hoe Islam izay niova tanteraka ny zavatra ao anatiny ary niezaka izy ireo ny amorona finoana antsoina hoe shia saingy tsy vitan'izy ireo zany. فكما أفسد بولس النصرانية وتدل الكتب على ذلك، كذلك شخص يدعى
عبد الله ابن سبأ اليهودي وهو من اليمن من صنعاء. هذا الشخص هو الذي أفسد وبذر هذه البذرة المنحرف عن الإسلام. Tonatony masin-dapoly anao tantara varamaty dia mampiova tanteraka ny fotoponina kristianina noho ny dedaviny Abdullah ibn Saba izay Yamenita no fototra leviny izay juifa izy dia hanovany zany finoana Islam zany ihany koa. وهذا الاسم هو من الأسامي الحادثة في الإسلام. أي هذا الاسم بهذا المصطلح لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا ولا زمن أبو بكر ولا زمن عمر. Zany voambolana antsoina hoe Shia zany dia voambolana tsy nisy tamin'ny fahafotoana mpaminany. Tsy nisy eny fa na dia tamin'ny fahafotoanan'ny Abubakar dia tsy nisy zany voambolana antsoina hoe Shia zany. وفي اللغة العربية فلان شايع فلان أي فلان ناصر فلان وفلان صاحب فلان. شيعة محمد أي أتباع محمد، شيعة حسن أتباع حسن، شيعة جعفر أي أتباع وأصحاب جعفر. Ny vocabulaire Shia dia nampiasaina fotsiny tamin'ny dikany hoe mpanaraka. Nisy ohatra hoe zay mpanaraka ny Jafar dia natsoina hoe Shiatany Jafar. Zay mpanaraka ny Omar dia natao hoe Shiatany Omar. Zay mpanaraka ny Fulany dia natao hoe Shiatany Fulany. Fa tsisy zavatra fantatra tamin'izany fotoana Shia zany tsy finoana zany. وقد ظهر القرآن هذا المصطلح بهذا المعنى، ذكره بمعنى المناصرة، وإن من شيعته لإبراهيم وعن سيدنا موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Amin'ny Coran ohatra dia ampiasaina koa zany voambolana zany ohatra hoe wa inna min shi'atihi la Ibrahim, ary isan'ny mpanaradia azy dia Ibrahim. Amin'ny verset mitantara mahakasika ny Musa ihany koa dia hoe ary namonjy azy ilay mpanaradia azy. فنتعرف على هؤلاء الشيعة الذين ظهروا في زمن الفتنة، نتعرف عليهم ونتعرف على عقائدهم ونتعرف على وجودهم الآن. كان يسجى يتزين ويفوبا يفرنا نيوتام زاني يفتون زاني يفوبا يفرنا زاني يفوبا نيزان. نعم، فالشيعة ظهروا ابتداء كمناصرة سياسية. الشيعة بينتوجا من بروبليم بوليتيكي. ثم تحولوا إلى مظلومية. أنهم ينادون بمظلوميات وقعت على الفضلاء من أهل البيت. وتدرجوا إلى مذهب. واستغروا أخيرا على أنهم دين كامل غير دين الإسلام. Rehefa aveo dia nanao déclaration zareo nilaza fa hoe zahay koa dia mpino finoana anankiray feno antsoina hoe Islam. وإن ادعوا أنهم من المسلمين وأنهم أصحاب الإسلام الصحيح. Ary nihevitra izy ireo fa hoe zahay ankehitriny dia lasa mpino Islamo ary Islam zay arahana iny tena marina. في هذه المحاضرة إن شاء الله لا نتحدث عن الفرق القديمة الغابرة، فهي فرق كثيرة، البيانية والغرابية والروافض والسبائية، أسامي كثيرة، ولكن نتكلم كلمات قليلة للشيعة الآن بشكل عموما بشكل فرقهم الموجودة الآن ثم نخصص. Sijajinha tsy hiditra be amin'ny resaka tantaraka hitantara ny tantaran'ireo fotompolona nisy tany aloha tany sy ny sisa fa isika juste isy concentré fotsiny tsika amin'ny fanazavana le hoe inona moa ty Shia ty. والسؤال إليكم، وما هي الفرقة الموجودة الآن من الشيعة؟ Fanontaniana apetraka aminareo dia hoe inona avy moa ireo karazana Shia izay nisy ankehitriny. الشيعة الإسماعيلية، الشيعة الرافضية، الشيعة الإمامية، الشيعة البوذية. جميل، نعم. في عندي إضافة؟ أي إضافة؟ كلام جميل. أي عنده إضافة ثانية؟ طيب، دارين زول يتكلم لنا كلمتين عن الزيدية وكلمتين عن الإسماعيلية باعتبار أن الاثنا عشرية هي موضوع المحاضرة. زول يعرف لنا يعني شو الإسماعيلية، كلمتين عنهم وهم الآن موجودين ولا مو موجودين وفرقهم شنو؟ كلمتين عنهم كده عن الإسماعيلية، وآخر كلمتين عن الزيدية عشان نخش موضوع الفرقة الأساسية هي الاثنا عشرية. نعم. إذا سكت سكت كلية ما كان إسماعيلية ما كان زيدية عارفين كده ويكتب رسالة سكت إثنا عشرية. طيب، الفرق الشيعة الآن لهم ثلاث فرق كبيرة.
الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. الشيعة كيتشينيا دي متنزل ونكتيل إسماعيلية زيدية أرني 12. الإسماعيلية تسمى الباطنية، وهي كانت لها دول في التاريخ، كانت لهم دولة الغرامقة وكانت لهم الدولة الفاطمية. الإسماعيلية إزريوا دي أنسونا ينكوي بوزية أريزيون نانغانا الإسرائيليين أنسونا فاطمية. والآن النصيرية في سوريا والدروز تسمعون بهذه الأسامي والبهرة، هؤلاء جميعا هم إسماعيلية. النصيرية والدروز والبهرة والأغاخانجية وغيرها سنيكوتان زي كلها إسماعيلية. نعم. وكانوا نشطين سياسيا، ناس عندهم دول في التاريخ كثيرة هذه، وهي أخطر الشيعة تسمى الشيعة الباطنية. إزرائيل إسلام نانا فينا فكوا فين أرنتينا لوزا من إزرائيل دياني هم أخطر الشيعة الذين يطلعون هم الإسماعيلية. الإسماعيلية دول تينا كراف جدا من الشيعة، وكفرهم علماء المسلمين من السابق. إزرائيل تنفع مع بيمرو من بايزن في الإسلام لازم إزرائيل كافر، ويقولون بعقائد هي بعيدة كل البعد عن الإسلام. الفوتبول إزرائيل تينا لاف تتنتيرا كن فوتبول تسكب الإسلام ميت. ولكن المهم في الموضوع هم أغلية مقارنة بالاثنى عشرية. فإزرائيل يكسر بتاعين اليسن يمني 12 دي في كوكوزا. والفرقة الثانية هي زيدية. والمغفرة دي زيدية. أما يمن تنسياس يمن. وهي أكثر الفرق بتاعت الشيعة اعتدالا. يروا نتينا تيات يمن الشيعة. يتردون على الصحابة ولا يفارقون المسلمين في أصول كبيرة، لا يفارقون المسلمين في الأصول. هم معتدلين. روزان تلوي عم باكي كوكوة سني. أما ما يحصل الآن في اليمن من الحوثيين، هم كانوا زيدية وتحولوا إلى 12 والآن ليسوا هم ليسوا زيدية. Problema trangany Yémen ny Zaidia izay azo lazaina fa akaiky antsika ireo nanjary lasa nivadika zareo ho anjary lasa Ithna Asharia nahatonga anjareo naka nisy fankalana. والحوثيين الآن يصرون على أنهم زيدية، لا يقولون أنهم 12، يقولون زيدية ليضللوا الرأي العام ويعني يستقلوا اسم الزيدية هذا. Izy ireo dia mitondra anarana Zaidia ankehitriny any Yémen afelony le maha Ithna Asharia anazy mba hisintoman'ny fon'ny olona sy amin'ny tana olona. وقبل أن يستفحل أمرهم هذا علماء الزيدية طلعوا بيانات واستنكروا عليهم وأخرجوهم من الزيدية. Mazava ho azy aloha Zaidia aloha ihany koa rehefa nahita an'izany dia mba niezaka naka position dia niteny fa hoe loatra Zaidia mitovy aminay izany. أما الفرقة التي نتحدث عنها الآن هي فرقة خطيرة لها دول ولها إمكانات ضخمة وهي تشكل خطرا على الإسلام وعلى المسلمين. Titiro resana androany dia le karazany anankiray izay nahatsangana firenena ary manana vola maro izay miezaka ny hamotika sy hanimba tanteraka amin'ny Islam ankehitriny. وهي تسمى الشيعة وتسمى الرافضة. Izy ireo no antsoina hoe Shia na antsoina ihany koa Rafida. وتسمى الجعفرية وتسمى الإمامية. Antsoina hoe Ja'faria antsoina ihany koa Imamia. هذه المصطلحات والمسميات الأربعة هي لفرقة واحدة الآن. Izy ireo dia vondrona anankiray. وعندما يقال الشيعة في الغالب لا يقصدون الإسماعيلية ولا يقصدون الزيدية، إنما يقصدون الاثنى عشرية. Atsika rehefa miteny ankehitriny hoe Shia dia matetika tsy dia ny Ismailia loatra ny tiantsika tenenina na Zaidia loatra fa ny Ithna Asharia. فهؤلاء هم لهم دولة في إيران وفي العراق. Manana firenena izy ireo any Iran sy Irak. ولهم حزب الله في لبنان. Ary ilay antsoina hoe Hizbullah any Lobnan koa dia andry zareo. والحوثيين في اليمن. Le Houthi izay voalaza matetika amin'ny vaovao ao Yemen. ويوالونه الشيعة النصيرية الإسماعيلية في سوريا توالي برضو كذلك إيران تتحالف معهم. Nusayria sy Ismailia izay niambana amin'ny Hizbullah izay ihany Syria koa dia mbola avy zareo ihany. فيبقى الحديث عن الشيعة يعني الروافض هو عن الاثنى عشرية وعن الإمامية وعن الرافضة. كان ليس كتير كريسان أندوانيا ديان الشيعة زي 12 شريعة.
هم يصرون على أن هذا الاسم أطلقه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يفتفويت ينال زيدا لويوتيا أتيام قمنا صلى الله عليه وسلم. وإن من شيعته لإبراهيم أي من شيعة علي، هكذا يفسر القرآن على أهوائهم. فيفسروا من أسر القرآن يسرفين لكم كنتم أنصفوا فيفني وإن من شيعته لإبراهيم ويسرون يتنتين النمنيو. وإبراهيم معروف تاريخه كنبي من الأزم، هو يعني سابق في الزمن الطويل البعيد عن سيدنا علي ولم يختلف أصلا. إبراهيم عليه السلام أسر وزد بامنا ينكري فتالو بيتانيا زي سنا فانتس يعني يكون نجامان. ويحكى في ذلك طرفة ونكتة. مثلا لاك زي تنترين نسمع كاسيانزان. يقال أنه أبو حنيفة يعني جاء يعمل مناظرة مع الشيعة في المسجد. تين جلوفو يجيانتني أبو حنيفة لما نفايزة كسوني ننواتيف توني مع كاسيان الشيعة. فكان يأخذ معه يعني الجزمة والنعل الذي يأخذ معه، ورفض أن يضعه في الخارج. Dari fanit Abu Hanifa din tunda kirar di netin kirarnya di snapi tantanya gina fan sakilian utan zoli kirar. فقالوا له لماذا تفعل هذا يا إمام؟ Din tenin zilwe imam famanin num tunda kirar utan فقال لهم قد علمت أن الشيعة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعني يسرقون الأحذية. Problema kus machine dia cham futunan pamnan ru pagal kirar fun ya salu ya. فقال له كبيرهم يا إمام الشيعة زمن الرسول لم يكونوا موجودين. Din tenin lay tatian shia tam zeftun zewe ha machine dia tam futunan pamnan bila tnise. فقال الحمد لله انتهت المناظرة. Tenin Abu Hanifa tam zeftun ze vita zan ya dia fta second fun. فتحدثنا عن فرق الشيعة، نتحدث عن عقائدهم. عقائدهم كثيرة ولكن اخترنا أخطرها وأخطرها. أخطر عقيدة اختارها الشيعة خالفوا بها الإسلام وخالفوا بها المسلمين هي العقيدة التي تسمى عقيدة الإمامة. Ni عقيدة زي فعلا رأسن جنس فتكون تنين ما كاسن فتكون تنين جهودين وين مش فتكون أن سنوي إمامة زانية أنا تنفون الإسلام. والإمامة هذه عندهم هي ركن من أركان الإيمان والإسلام. يو إمامة يو أمشيان تفتر يبغين أني لا يفهمون الإسلام سلاي إيمان تكمينسن. من لم يؤمن بالإمامة فهو غير مسلم. زيتمين ينسنوي إمامة لتبي الإسلام ومزاريو. فالشهادة تتكون من ثلاثة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والأئمة أولياء الله. كإسرائيل فما مشاهدة زين زبطة أنا كتير فلوان جدا لا إله إلا الله فارو محمد رسول الله فتيلو الأئمة أولياء الله وإما دي يسني زكاي يا الله. من لم يؤمن بالأئمة وهم عددهم 12 فليس مسلم ولا مؤمن. زي تسمين الإمام زي يسرون بفول دي تسمي ما بابي مسلم واز. فهؤلاء الأئمة يبتدئون بعلي والحسن والحسين وينتهون بشخص يدعى محمد الحسن المهدي. ميتم كمني علي إمام إسرائيل ديافيو حسن ديافيو حسين زيزكا تونغا أمني المهدي. هؤلاء 12 هم مقامهم مقام الإمامة. تنين إسرائيل فهو يلون بفول زي وتنسى يلون ينسونوي إمام. وهؤلاء 12 هم ليسوا أفضل من الصحابة فقط بل أفضل من جميع الأنبياء. يلون بفول زي ولازر يواد يتسوي يلون تعرن جدا تام صحابة فتن فتعرن يوتن وفامنا ريتتي والكلون بفول. ومقام الإمامة عندهم أعلى من مقام النبوة. وعن تويران له إمام بفول نزلوا ينبون لافتن يوتن فامنا. فهذا المقام لقد أعطاه الله فقط لعدد قليل من الأنبياء أمثال إبراهيم قال إني جاعلك للناس
imama. Tenenin'izy ireo fa vitsy amin'ireo mpaminany foana no nahazo amin'ny toeram-boninahitra ambony dia ambony nametrahana ireo imama amin'ny folo ireo, ohatra hoe Ibrahima alayhi salam. فليس كل الانبياء، عدد قليل من الانبياء هم ائمه يكونون في درجه علي والحسن والحسين والصادق والباقر وهكذا. Tenenin'izy ireo tsy ireo mpaminany rehetra kory dia tonga amin'ny degré ambony toy ny fahamponiny Ali sy Hussein sy Hasan al Hussein sy ireo imama amin'ny folo. فكل من لم يؤمن بهؤلاء الاثنى عشر فليس مسلم، وإن صلى وإن صام وإن جاهد وإن عمل كل خير فعمله باطل إلا أن يؤمن بهؤلاء الاثنى عشر. Izay tsy mino anareo olona rombly folo ireo dia tsy mpino Islamo. Eny fa ny nanady nanao sola, nanao fifehezana, nanao zaka, nanao zavatra tsara rehetrarehetra azy ianao dia tsy ho mpino Islamo mihitsiny raha tsy mino anareo imama rombly folo ireo aloha. بل أخطر من ذلك كله شالوا صفات الله سبحانه وتعالى وأعطاها الاثنى عشر إله. Tsy vitan'izany fa misy toetrany Allah subhanahu wa ta'ala izay nomeny an'ireo imama rombly folo ireo dia niteneniny fa hoe ireo koa dia andriamanitra rombly folo hafa. فهؤلاء الاثنى عشر أوكلهم الله بالخلائق كلها، فالكون كله تحت قبضته. Ireo imama rombly folo ireo dia ireo no mpitantana ny zavaboary rehetrarehetra ary ny zavaboary rehetrarehetra amin'izy ireo dia eo ampelantanany ireo imama rombly folo ireo. يقول عليهم الخميني وهو من الكبار، يقول إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. Nitenen'ny imam Khomeini fa hoe ireo imama rombly folo ireo dia tonga any amin'ny plasy izay na anjely aza tsy tonga ny toerana io, eny fa na dia ireo mpaminany aza dia tsy tonga ny toerana io. ويقول شيخ الطائفة يسمى الطوسي يقول من جحد واحدا من الاثنى عشر كمن جحد جميع الأنبياء. Dia tenen'izy ireo fa hoe raha ohatra ka misy olona anankiray mino an'ireo imama ireo fa ny anankiray fotsiny amin'ilay imam tsy inony, izany olona zany dia toy ny olona tsy nino an'ireo mpaminany rehetra. وهؤلاء الاثنى عشر هؤلاء الأئمة يعني لكم مقامهم مقام التشريع. يعني عندما نأتي بعد قليل ونتكلم على السنة نجد أن الوحي لم ينقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. Ireo imama rombly folo ireo amin'izy ireo dia ireo ihany koa dia mpametraka sy mpamorona lalàna islamika izay tonga amin'ny degré koa fa hoe tao aorianany nahafatesan'ny mpaminany dia mbola nisy foana ny wahy sy ny fanambarana masina izay nitoy nandeha tamin'ireo imama rombly folo ireo. فهؤلاء الاثنى عشر هم معصومين من الخطأ. Ireo imama rombly folo ireo koa amin'izareo dia olona tsy nanontana dia indray mandeha azy. وهم الحكام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. Izy ireo no mpametraka lalàna tao aorianany fahafatesan'ny mpaminany. ولعل الصحابة لم يختاروا عليا حاكما، اختاروا عمر ثم عثمان ثم عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبالتالي الصحابة خالفوا وصية الرسول. Dia tenen'izy ireo fa hoe satria ireo sahaba dia nanaiky tao aorianany fahafatesan'ny mpaminany fa Abu Bakr dia mpitarika, Omar dia mpitarika, Uthman dia mpitarika, zay vo Ali dikan'izany ny sahaba rehetrarehetra dia diso tamin'ny zavatra nataony ka nantsipaka ny mpaminany avokoa ny filazany an'ireo sahaba rehetra. فجميعا يرتدوا. Ka noho izany antony izany amin'izy ireo sahaba amin'ny mpaminany ray manontolo dia olona niala silamo. وعموما الغلو في العلم غلو كبير في علم الغيب، يعلمون ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون. Amin'izy ireo ihany koa ireo imama ireo dia mahafantatra ny afina rehetra, mahafantatra ny ho avy rehetra, mahafantatra ny hoe raha ohatra ka hisy zavatra anankiray hitranga dia ahoana ny fomba hitrangana. ويعلمون متى سيموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. Ary izy ireo dia voalaza fa hoe mahafantatra koa ny daty sy ny fotoana hafatesany ary raha ohatra ka tsy tian'izy ireo no faty dia manana safidy amin'izany izy ireo. فهذه العقيدة التي تحدثنا عنها هي التي يفارق بها الإسلام ويفارق بها المسلمين. Izany fotom-pinoana izay nitenenin'izy ireo amin'ny bokin'izy ireo zany no antony mahatonga antsika miteny fa hoe izy ireo dia nilaza fomba fihevitra mifanohitra tanteraka amin'ny maha-mpino Islamo. كفروا أحسن جيل وأفضل جيل بعد الأنبياء إلى الصحابة بسببها. Ireo sahaba izay taranaka mendrika sy voataiza indrindra amin'ny mpaminany nitaiza azy dia nitenenin'izy ireo fa hoe kafir. وإلى الآن يكفرون كل المسلمين بسبب هذه العقيدة. Ary izay tian'izy ireo atao kafir amin'izao fotoana izao dia kafir. ولأن هذه نعم.
noho io fotoponona io. ولأن هذه العقيدة حصرت الدين في 12 شخصا Dia niverin'izy ireo fa hoe ireo olona 12 ireo foana hono no azo angalana an'izany fonona zany. تعطل الدين لديهم، تعطلت الحياة لديهم، تعطل كل شيء لديهم. Dia nitenen'izy ireo fa ny fiainana ray manontolo mihitsy tsy mizotra araka ny tokony ho izy raha ohatra ka tsy eo ireo imamo 12 ireo. بدلوها وغيروها بولاية الفقيه الذي ينوب عن الإمام. الآن Avy eo novain'izy ireo antsoina hoe wilayat al-faqih indray io fomba fihevitra io ankehitriny. Izany hoe fitantanany manam-pahalalana. كذلك من عقائدهم القرآن الكريم، تحريف القرآن. Isan'ny fotoponon'izy ireo ihany koa dia ny filazana fa hoe ny Korany dia boky tsy madio tanteraka fa nisy fanovana tao anatiny. فمعروف لكل المسلمين ولأعداء المسلمين كذلك أنه أعظم كتاب على وجه الأرض كتاب عظيم جليل القدر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يوجد كتاب بهذه المواصفات إلا كتاب واحد وهو القرآن. Boky anankiray izay voalaza fa boky marina tanteraka tsy misy disony ao anatiny na ny mpino Islamo na ny tsy mpino Islamo dia nametraka fitokisana ny amin'izany fa hoe tena boky marina indrindra. Ny Korany moa dia efa miteny fa hoe tsisy adosoana na izy miatrika anao na izy jerevanao avy ambadika, boky marina tanteraka. الكتاب الوحيد والوثيقة الوحيدة الصادقة الطاهرة التي جاء بها جبريل من عند الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم. Ny boky tokana masina indrindra izay nentin'ny Jibrily avy any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ho amin'ny zanakon'olombelona dia tsy misy afa-tsy io boky masina Qur'an io. الكتاب الوحيد الذي يعرفك بالله سبحانه وتعالى ويعرفك بنفسك وأنك جئت إلى ماذا جئت وماذا يراد منك هو القرآن فقط. Boky izay avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mampahafantatra momba ny Allah, mampahafantatra momba anao ianao en personne sy tsisy boky afa-tsy ny Qur'an miresaka sujet tsara ohatran'izany. لا يوجد شخص مسلم أو غير مسلم قرأ هذا القرآن إلا وأعجب به وبعظمته ودخل في الإسلام. Na mpino Islamo na tsy mpino Islamo afa-tsy hoe izy rehefa mamaky ny Qur'an dia gaga sy talansona fa tsara loatra boky ity ary maro ireo izay namaky nefa tsy mpino Islamo lasa nivadika mpino Islamo noho ny fahamarinan'izany boky izany. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم Niteny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe فيه نبأ ما بعد فيه يعني نبأ ما قبلكم فيه نعم ao dia misy filazana ireo vahoaka teo alohanareo وخبر ما بعدكم sy filazana ireo vahoaka izay ho avy eo aoriananareo وحكم ما بينكم ary fitsarana izay amin'ny fiainana iananareo. نعم وهو الفصل ليس بالهزل. Io ilay marina ary tsy sangisangy zany. من تركه من جبار قسمه الله. Izay manova an'io amin'ny fomba fihevitra ilay mpahazo tontolo zao azy dia ho tapahany Allah. ومن ترك العزة في غيره أذله الله. Ary izay mitady ny fahefana ankoatra ny fahefana izay anatin'ny Qur'an dia voamaika ataony Allah farany ambany. فالمسلمين متى رجعوا إلى القرآن تكون عزتهم ويكون مجدهم. Ny Qur'an, ny mpino Islamo rehefa izy no miverina amin'izany Qur'an zany dia ho asandratra Allah amin'ny farany ambony. والآن الضعف الذي أصاب الإسلام والمسلمين بسبب ابتعاده عن القرآن. Raha misy ny problema sy ny fahoriana izay faharatsiana misy amin'ny mpino Islamo ankehitriny sy ny fahalemena dia vokatry ny famelan'izy ireo ny Qur'an zany. هذا القرآن بهذا الكلام بهذا الجمال بهذا الكمال يقول عنه الشيعة أنه كتاب محرف. Ny Qur'an amin'izany endrika mahafinaritra sy tonga lafatra izay tafiany zany no tenen'ny Shia fa hoe boky nasiana fanampiana sy fanovana hono. ويقدمون ذلك هدية لأعداء الإسلام. Ary zany dia ataon'izareo cadeau atolotra ho an'ireo tsy mpino Islamo fitenenana zavatra ohatran'izany. لذلك علماء المسلمين سابقا في الأندلس في أوروبا كانوا عندما يدخلون في مناظرات مع الشيعة مع النصارى يقولون لهم الشيعة كذلك يقولون القرآن محرف. Noho izany anton'izany rehefa nisy ohatra ny ady hevitra izay natao tany Andalosy na Espaina ankehitriny taloha isaky ny raikitra ny ady hevitra entre ny mpino Islamo sy ny tsy mpino Islamo dia matetika ny tsy mpino Islamo miteny manao hoe ny Shia izay namanareo miteny fa hoe ny Qur'anareo io nisy fanampiana ao anatiny.
ويحدثهم علماء المسلمين أن الشيعة ليسوا من المسلمين. والشيعة الآن يدعون أن الإمام الاثنى عشر أخذ القرآن وذهب به وترك المسلمين بدون القرآن. dia nalain'izy ireo sy nangonon'izy ireo ny Qur'an ary navelantsika mislamo tsy amina Qur'antsika amin'izao fotoana iainantsika zao raha araka ny fototonana shia dia tsy manana Qur'antsika. وكلامهم هذا إدانة لشخص يدعون أنهم يحبونه لأنه سرق الهداية، سرق هداية البشرية. mazava ho azy ireo imam ambifolo izay nitenen'izy ireo zany raha izany ny zava-mitranga nangalatra ilay boky fitantanana dia nentin'izy ireo nitsaky nitsoka dia tsika mpino tsika vahoaka silamo tsika olombelona navelantsika mpitantana. فشخص إذا سرق قارورة ماء يعتبر حرامي، فكيف إذا سرق النور الذي نزل من السماء إلى الأرض وذهب به وحرم البشرية وتركها تتخطط. ohatra ny olona anankiray ka nangalatra tavoangy misy rano dia tenentsika fa hoe nangalatra rano ny olona anankiray vao mainka fa olona anankiray nangalatra Qur'an nety nitsokany ny Qur'an tsy tazena lehany nangalatra ilay fitantanana sy ilay fahazavana izay nampidiny alko avy any an-danitra ho an'ny zanak'olombelona zany ny fahotana ataon'ireo imam ireo. فهؤلاء الشيعة يدعون أن القرآن قد حرف وأنه نقص ويعني يدعون أن القرآن كامل سوف يأتي به المهدي. Volazan'izy ireo fa ny Coran izay ampelantanantsika ankehitriny dia Coran maloto, Coran nampidirana zavatra tsy tokony ho izy mihitsiny ka Imam Mahdi volazan'izy ireo fa ho avy hitondra ilay Coran tena izy. نعم وباقي القرآن يؤولونه. مثلا ربنا في القرآن يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Ny Coran koa fanampin'izay dia azavain'izy ireo araka ny fomba itiavandreo azy. Ohatra Allah rehefa miteny hoe ny isan'ny volana araka ny fomba ny Allah dia 12. فيقولون عن هذه الآية 12 شهرا أي 12 إماما. Dika le volana 12 teneneo dia ireo imam 12. وعندما يرون كنتم خير أمة أخرجت للناس يعترضون. Rehefa tenenin'izy ireo hoe ny Coran dia miteny hoe nareo rehefa vahoaka tsara indrindra navoaka mba ho modely ho an'ny zanak'olombelona dia raha lavin'izy ireo zany. وإنما الآية الصحيحة كنتم خير أئمة أي 12. Tenenin'izy ireo fa hoe diso ny verset coranika io fa ny tena izy tamin'io dia hoe kuntum khayra a'imma, ianareo tena mpitarika tsara indrindra. وكذلك الآيات التي تتكلم عن الجبت والطاغوت، فكل آية تتكلم عن الجبت والطاغوت في القرآن فهي أبو بكر وعمر. Rehefa miresaka mahakasika ny Egypte sy taontsika anatin'ny Qur'an dia tenenin'izy ireo fa hoe Abubakar sy Umar ny tiandreo teny ny Qur'an ho tenenina amin'io. وكل الآيات التي تتكلم عن الشمس والقمر والنجوم هم الأئمة وعلي والحسن وهكذا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وهكذا. Isaky ny Qur'an miteny mahakasika ny mahakasika ny masoandro na ny volana na ny kintana dia tenenin'izy ireo fa hoe le imam 12 ny tiana tenenina eo. فهؤلاء لديهم من التخاريف والخرافات ومن الأشياء التي تخالف العقول والبداهة الشيء الكثير والغريب. Izy ireo dia manova io verset coranika io hanjary lasa angano hanjary lasa zavatra ohatrin'ny tantara tsy hainao avy aiza ny eviny tantarany foronina fotsiny ihany zavatra tsy sidika ohatran'izany ny fomba fivelanjareo ny Qur'an. فيرفضون القرآن ويرفضون السنة. Izy ireo dia mandatanteraka ny fisian'ny Qur'an ary mandatanteraka ireo fomba mampanao ny mpaminany. السؤال لماذا؟ عندما ذكرنا لماذا يرفضونه؟ سوف نسأل فمانين izy ireo mandaza rehetra zany. يرفضونهم أولا لأن القرآن الذي بين أيدينا يسمى المصحف العثماني جمعه سيدنا عثمان. Lavinjareo io Qur'an io satria io Qur'an io ampelantanantsika io antsoina hoe Qur'an Uthmani. هذا المصحف العظيم وهذا القرآن الشريف الكريم الذي هو في الهند وفي أفريقيا وفي أوروبا مصحف واحد جمعه بهذا الشكل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عثمان.
io Qur'an zay eo ampelantanantsika io zay vakinjareo any Inde, vakinjareo any amin'ny plasy hafa, vakina any amin'ny firenekafa, io rehetrarehetra io dia Coran anankiray mitovy tanteraka tsisy fahasamihafany. Maro sahaba izay nanambona io Qur'an io ary nanambatra io Qur'an io anjary lasa boky anankiray ary isan'ny voalohan-daharana tamin'izany Uthman. وأعظم دليل على صحة هذا القرآن وعلى عظمة هذا القرآن ary ny profondé zay indrindra manambara fa boky lehibe sy marina ny Qur'an dia أن هذا القرآن منذ 14 قرنا وإلى الآن هو نفسه القرآن وفي كل مكان. Profo lehibe indrindra dia efatra amby 10 taona taonjato zay nisiany Qur'an. Hatramin'ny voalohany isiny ka hatramin'izao fotoana zay isitsika zao tsy mbola niova fa izy foana voary. فالقرآن العظيم الآن في أيدينا هو القرآن في أفريقيا وهو القرآن في أمريكا وهو في أوروبا وهو في السعودية وهو في الهند وهو في اليابان. قرآن واحد. Io Qur'an zay eo ampelantanantsika ankehitriny io le Qur'an zay ampiasaina maneran-tany ankehitriny, ampiasaina amin'ny firenena rehetra ankehitriny. Qur'an tokana. هذه المدة المديدة 14 قرنا لم تغير فيه حرفا واحدا. Taonjato efatra amby 10 tsy vitan'ny olombelona ny nanampy tao na dia harf silabo anankiray aza. رغم أنه لم تكن هنالك وسائل حديثة للحفظ. Nefa haitsika fa nandritra an'izay efatra amby 10 taonjato zay tsy nisy akory ny hoe teknôlôjia ambony na fitaovana ambony hoentina miaro anazy mba tsy hiova. لا يوجد طابعات، لا يوجد انترنت، لا يوجد واتس. كل هذه الوسائل لم تكن موجودة. كيف هذا القرآن يحفظ بكل البقاع النائية والناس يتكلمون لغات شتى؟ Mazava ho azy tsy mbola nisy ny internet, tsy nisy ny WhatsApp, tsy nisy mitovitovy amin'izany. Nefa manerana an'izao tontolo zao dia voatazona ho anankiray io Qur'an io. من الذي حفظ هذا القرآن؟ حفظه الله سبحانه وتعالى. Zay olona nanao tsianjerany io Qur'an io dia hoarovany Allah subhanahu wa ta'ala. فلذلك يرفضون القرآن لأن الذي جمعه هو سيدنا عثمان. Lavin'izy ireo ny Qur'an satria le olona zay nanambatra io Qur'an io anjara lasa boky anankiray avy tamin'ny fanangonana azy dia tsy izy fa Uthman. السؤال: إذا جينا لشخص شيعي واعترفنا أنكم تطعنون في هذا القرآن، هل لديكم النسخة الأصلية تعطونا لها نتعامل معها؟ Izy ireo rehefa antanina hoe raha ohatra ka teneninareo raha fa io Qur'an io dia tsy izy. Antananareo ve zany le tena original omeo aty? لا يوجد لديهم القرآن بس لديهم ادعاء فقط. Tsy manana boky azo atolotra izy ireo fa ny fitenentenenam-pona fotsiny zay misy amin'izy ireo. والادعاء يقول أن هذا القرآن غير كامل، ولكن القرآن الكامل عند شخص يدعى المهدي لم يأتي. Tenenin'izy ireo fa io Qur'an io dia tsy izy io fa ny zavatra azo lazaina fotsiny dia ny hoe misy ny antsoina hoe Mahdi zay ho avy tsy ho ela hitondra ny Qur'an tena izy. فبالتالي حجتهم ضعيفة ومهزوزة. Mazava ho azy ny proof zay ndesin'izy ireo dia tsy misy ngamba miandro sansa izy ireo mety mba apety an'izany teniny zany. السنة كذلك. من الذي جمع السنة؟ من الذي علمنا الصلاة؟ من الذي علمنا الصيام؟ Mahakasika ny sunna koa dia toy izany. Iza ny nampianatrantsika sola, iza ny nampianatrantsika siyam. نحن لم نحضر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نره بأعيننا ولم نسمع بآذاننا الرسول. من الذي علمنا الدين ولغنا إلينا الدين؟ Isika dia tsy nahita ny mpaminany, tsy nanatrika anazy, tsy nahita ny fomba mampanao. Ahoana ny nahatongavany io fomba mampanao ny mpaminany io aty amintsika. الدين نقله إلينا تلاميذ الرسول وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. Nitondra ny finoana io taty amintsika dia ireo mpianatra zay nivolavolain'ny mpaminany, ireo nianatra taminy dia tsy iza zany fa ny sahaba. هم الذين جالسوا الرسول وتعلموا منه وحفظوا صلاته وحفظوا الصيام وحفظوا كل أحكام الإسلام ونقلوها إلينا. Ireo no niaraka nipetraka tamin'ny mpaminany, nianatra ny sola, nianatra ny fomba rehetra mampanao dia nampitan'izy ireo taty amintsika tsikelikely rehefa avy eo. لذلك نحن لا نقبل حديث إلا
إذا قال حدثنا فلان عن الصحابي فلان عن الرسول لا نقبل. Ny hadisy ray manontolo izany anton'izany dia tsy notsika raha tsy hoe ifulany tantara tamin'ny fulany ziska tonga amin'ny sohaba hoe ary ny sohaba ohatran'izao nandre tamin'ny mpaminany. Fa raha ohatra ka hadisy anankiray tonga aty amintsika tsisy analana sohaba eo aloha eo tsy hadisy zay tsy azo ekena. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير معلم وتلاميذهم خير وأصحابهم خير تلاميذ. Ny mpaminany no izay anton'izay ny mpampianatra mendrika indrindra ary no mpianany no mpianatra mendrika indrindra. وحفظ بهم وذكرهم القرآن بآيات كثيرة وادخرهم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية تخاطب الصحابة وهم الذين خرجوا للناس. Mazava ho azy ny Qur'an no izany anton'izany rehefa nahita ny fahaiza-manao an'ireo sahaba ireo dia niteny nanao hoe kuntum khayra ummatin, ianareo ilay vahoaka tsara indrindra ukhrijat linnas, navoaka ho an'ny zanak'olombelona satria nitondra n'izany Qur'an izany, nitondra n'izany fomba mampanompaminany izany ho tonga aty amintsika. ولذلك هؤلاء الشيعة خفاف العقول يقولون أن هؤلاء الصحابة لأنهم خالفوا وصية الرسول ولم يبايعوا علي ثم الحسن ثم الحسين حتى يبايعوا آخر واحد ال 12 المهدي، لأنهم خالفوا فجميع الصحابة مرتدين. Izay ny tenenan'izy ireo fa hoe satria ny mpaminany dia namela afatra, ny afatra navelan'ny mpaminany dia ny hoe manaova ianareo velorano amin'ny Ali fa izy no mpitariky, rehefa avy eo manaova velorano amin'ny Hasan fa izy no mpitariky, rehefa avy eo manaova velorano amin'ny Hussein fa izy no mpitariky, ary anao velorano avokoa ireo imam ambifolo ireo fa izy ireo no mpitariky. Tsy nitanterahany ireo sahaba nefa zany fa zavatra hafa. Noho izany anton'izany ny tenenan'ny Shia fa hoe ny ahlu sunna dia tsy pino satria nitsipaka ny afatra zay napehefy. Tsy napitan'izy ireo sy nitsipahan'izy ireo ny afatra zay navela mpaminany. وترتب على هذا الحكم الجائر، على هذا الحكم الخاطئ، أنهم رفضوا القرآن لأن جمعوا الصحابة ورفضوا السنة لأن جمعها الصحابة. Ka noho izany anton'izany zavatra mazava zany satria ireo sahaba ireo no nanangona sy nanambatra ny Qur'an ho boky anankiray. Ireo sahaba ireo no nanangona ireo fomba mampanao ny mpaminany ho tonga aty amintsika. Ka mazava ho azy ny sahaba nefa amin'izy ireo dia olona niara anatin'ny fomba Islamo, tsotra loatra amin'izy ireo noho izany anton'izany no miteny fa Qur'an tsy izy io ary sunna tsy izy nangonina ireo sahaba ireo. لذلك هنالك 3 أعمال كبيرة وجليلة لم يفعلها أحد غير الصحابة. Noho izany anton'izany dia tenenitsika fa misy asa lehibe anankitelo zay tanteraka teto ambonin'ny tany tsy nanao an'ireo asa lehibe anankitelo ireo afa-tsy ny sahaba ireny ihany. الأول جمع القرآن الكريم. Voalohany fanamarana Qur'an dia ny sahaba nanao azy. ثانيا حفظ العبادات والشعائر وأقوال الرسول وأفعاله. Ny fanangonana an'ireo fanompona sy ny fomba mampanao ny mpaminany rehetra. الثلاثة الدعوة والتبليغ دعوة الإسلام في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا وإلى الأندلس. Toy izany ihany koa ny fanapahariana ny fomba Islamo miparitaka aty Afrika, Azia jusqu'à tonga tany Espagne zareo tamin'ny fotoan'androny. فكل الشعوب المسلمة في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا ما دخلوا بفضل الشيعة ولم يكونوا أصلا شيعة، إنما أدخلهم في هذا الدين الصحابة والتابعين تلاميذ الصحابة. Mazava ho azy ny nampiditra ireo olona rehetra ireo tanatin'ny finoana Islamo dia ireo sahaba sy ireo mpianatra ireo sahaba. Ny sahaba moa mariana kely eto manome fanamariana azy ekarona fa misy olona tsy mahafantatra le teny hoe sahaba, ny antsoina hoe sahaba dia ireo olona rehetra izay niara niaina tamin'ny mpaminany ary nino ny zavatra lazainy, zay ny antsoina hoe sahaba. Antsoina hoe sahaba ireo olona miaraka niaina tamin'ny mpaminany ary nino ny zavatra lazainy no sady maty tamin'izany foto-kevitra zany. والسنة اهتموا بجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من زمن بعيد. Mazava ho azy ireo sahaba ireo ihany koa dia nitazona tanteraka ireo fomba mampanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam nanomboka tamin'ny fotoana ela dia ela. مثلا موطأ مالك. Ohatra raha itentsika boky anankiray antsoina hoe Muwatta Malik, boky nalaza tamin'izany fotoana zany. مالك يكتب هذا الكتاب وهذا الحديث وتسمى السلسلة الذهبية. Muwatta zay soratan'ny Imam Malik io dia boky anankiray nosoratany ary nomena anarana tamin'izany fotoana zany hoe ilay rojo volamena.
السلسلة الذهبية. مالك عن نافع عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر عن الرسول فقط هكذا. مالك اللي فنا نقول تبديوا دي بيتوا في فتويز اللي فتنتران مالك نجيتامني مالك عن نافع. مالك نجيتام نافع. نافع تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن عمر عن عبد الله نافع نجيتامني عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر نجيتام بمن صلى الله عليه وسلم. فيكون لها أساليب بهذه الطريقة موثوقية ووضوحا وعظمة. هذا الروازي نفتنتران على يجازينا دون الصحابة نفتنتران مرنا فبتنتارا سينسبانغا فتنبر الدلان. ولا يقبل أي حديث إذا كان في سنده مجهولا أو شخص غير معروف. راهو تانا نفتنتران الحديث كمسؤول كريتيا زوانت كانت مزار المنباز نتفنتت زي الحديث زان لتسكين. وهم أتوا وكتبوا أحاديث عن الاثنى عشر في القرن الرابع. الشيعة الشيعة دينا نمكن نمول نسي نمكن ننجاك الحديث نزيرو على تنتظر تمتون ذات فايفت. نعم. نتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن 3 عقائد خطيرة للشيعة. ميسي فنونا نكتير ينكم بالرسالة جماعة كاسيا الشيعة زي عقائدهم يعني كثيرة، لكن يعني استأذن أخي جعفر أن يكتب وحدة هنا رابعة أكتب عليها رجعة. فنحن نتحدث عن الناصب والخمس والمتعة والرجعة. زبر زي الرسالة يعني ناصب الخمس المتعة الرجعة. طيب نبدأ بهذه العقيدة الأخيرة الرجعة. وتنسي قلت ينسوي رجعتي. فأنا أريد أن أسمع من الناس ماذا يتخيلون كمترجعة، ماذا يعتقدون أن تتكلم هذه العقيدة. هذه العقيدة الرجعة يعني ماذا يتخيل الناس أن يكون فيها مثلا؟ أركب في فيرتيكا ين ميتو فموس رجعة عقيدة تسمى رجعة عند الشيعة. أنا يعني ستفاجئون جميعا. عقيدة الرجعة في نعم بيدهم. نعم. نديك تقول سمارة تفضل. يقصدون الرجعة الرجوع لأحكام الشرعية. الشخص الذي يرجع إليه على تقصد الرجوع لله سبحانه وتعالى والرجوع للأحكام الشرعية. طيب هذا شيء جميل. طيب نحن الآن تحولنا نمدح الشيعة. أي شخص لا يرجع للأحكام الشرعية هذا الشخص يراجع نفسه. زمي أستاذ مصطفى نمانوي ديكانيوي في بيرنا أنمي لوارانو في تاندانا نيلالانا كاسكفيد براشيخوي رئيسان ميزان تتصار ميزان. نعم. أنهم يعتقدون أن أئمتهم سيرجعون ويحكموا على أبي بكر وعمر. أستاذ إبراهيم نمانوي ديكانيو رجعي دويروزان نفينوان شيها فاني مامدو ولا بيشي فيرنا كاي تسارا أني سيدنا أبو بكر وعمر. نعم. فنشكر أخونا أبو بكر ربنا يجزاه خير. فعلا هم يعتقدون أن علي والحسن والحسين وآل البيت الذين ماتوا سوف يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى. يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى لكي يحكموا على الغاصبين والمجرمين. زمي يسورتيكا لرالايتيكا إبراهيم فايز نمانا مارنا لفان بانتانينا فايتيكا يولي فوت بنونا الشيوي الرجعي ديرو ميو فاني إمام دوريتا يا علي الحسن والحسين إمام دوريتا ديرو يفيرني تنتانيتو كا يتسارا أنرو كريمينال يتسارا أنرو لتشنفاتشنفاتو زمي يرو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة عند الشيعة ويتمسكون بها ويتعصبون بها ويطبعون بها الكتب ويصرون عليها. ينفذ فينا نكرايو جتنا أنيسا فينا زي فكرة الشيعة أرتنا تنا نوفادونيا يدوتشو زافتا ميتشن في تزونا نزيو آري أيدو ناتن بكدو يترين. أو أنه يرجع إلى الدنيا صنفين من الناس. أو نوعين من الناس، يرجع إلى نوعين من الناس. روزان يفتوي يتوبونتان ديابولاي يسكازولا أنا كرون.
الذين إيمانهم عالي أمثال الأئمة من الشيعة زمان ميسولا إيفندوفو نياسا سوام أتومدو ديا مياكتا أبوني تيجن زمان إيروشيا زمان إيفندوفو والذين كفرهم عالي أمثال إبليس والصحابة. عالم ميسكويرو ولا زي إيفندوفو ni asaratsindro dia olasa faratampony tahaka ny iblisa dia ireo sahaba rasulullah mivendreo sokatsindreo tafitra anatin'ireo sokajindreo. وأن الأئمة هؤلاء يختصون من أولئك. Ari ireo mihevitra fa ireo imam reo dia le imam zay inoandreo reo dia miavaka tanteraka amin'izany toerana misy azy zany. طيب نتكلم عن عقيدة الخمس، وهذه الخمس هذه العقيدة الشيعة ينهبون بها أموال البسطاء من الشيعة، ينهبون بها ويسرقون بها أموال البسطاء من الشيعة. هذه العقيدة الخمس. Izao ndretsika iresaka mikasika amin'ny fotom-pinoana khums eo amin'ny shia, io dia fotom-pinoana anankiray zay entindreo akana ny arenan'ireo mpanefoefo shia rehetra eto amin'ny tany. فاعلموا أن ما غنمتم في القرآن ربنا يقول فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. Reo zany raisindreo porofony zany zavatra ataondreo zany le teny Allah azza wa jalla ao anatin'ny Qur'an fa hoe fa lillahi khumusahu hoe ny ampahadiminy amin'io dia any Allah. Avy amin'io aya io zany no akandreo porofo. فالآية هذه تتكلم عن غنائم وعن الفيء كذلك، عن غنائم الحرب. هذه الآية تتكلم عن الأموال التي يغنمها المسلمون من الحرب. Ity aya ity nefa dia miresaka mahakasika amin'ireo fananana izay azo bavo ao anatiny ady. Zany hoe ireo fananana azo tamin'ny ady no resan'ity aya ity. الشيعة قالوا أبدا ليس هذا صحيحا، هذا الخمس من الأرباح والمكاسب. Ny shia ndray nefa milaza fa ny tianao tiaty laviny shia zany le dikan'io aya io le lazaina fa hoe fananana avy amin'ny ady no tian'io aya resana, fa reo milaza hoe ity aya ity dia miresaka mikasika amin'ny tombom-barotra sy izay rehetra arena miodina ao anatiny fanarahana aratekarena. فكل شخص عنده مصنع أو عنده تجارة أو عنده مزرعة أو عنده صنعة أو حرفة، أي شخص ولو كان بيبيع السندوتشات في الشارع خمس الأرباح يسلمها إلى أصحاب العمائم في كربلاء وفي غم للعلماء الكبار. Ka niza zany amindreo rehefa olona manana orinasa, manana industria, manana asa varotra, manana commerce, manana tanimboly izy na manana ninona zany rehefa misy fitadiavam-bola ataon'olona hatramin'ireo mpivarotra madinika eny an-dalana, ny tombom-barotra rehetra azon'iny olona io dia tsy maintsy omenan'ireo le bekilemba any Iraka sy any Iran omenan'ireo. والتشريع الإسلامي معروف أن الأغنياء يدفعون إلى الفقراء، أما هذه العقيدة تجعل الفقراء الذين يبيعون يعني يشتغلون القضايا الهامشية يدفعون إلى أصحاب العمائم أصحاب الأموال الكبيرة باسم الإسلام. Jereo zava ny rindan-damina napetraky ny Islam, ny mpanan-karena no tokony aneny mahantra. Raha izay no rindan-damina napetraka ny Islam, ny zareo kosa dia napetraka andreo hoe ilay mahantra kely, mpivarotra kely eny amoron-dalana iny no mandefa ny volany any amin'ireo mpifoloa mpanan-karena manan-katao, zany hoe lasa any ny volany zao. بل من أتاه موبايل حديث كهذا أو جهاز هذا عليه أن يقومه ويطلع خمس المال ويدفع به إلى النجف أو كربلاء أو إلى غم أو إلى وكيله هنا في مدرسة. Zany hoe na dia olona manana zavatra anankiray ohatra hoe manana ordinateur io zao anao a, dia tsy maintsy évaluena ny valeuran'io ordinateur anao io dia alaina amin'io ilay ampahadiminy, dia tsy maintsy alefa amin'ireo le manam-pahaizanandreo any Karbala na any Najaf na any Qum, zany hoe any Iran na any Irak na ireo solitenandreo misy représentantandreo isaky ny firenena. ومن أنقص درهما واحدا من الخمس
كان مع فرعون وقارون ويزيد بن معاوية. ari amdo zany araka finoandreo izay nandatsaka na dia iray milanja monja amin'io khonosy io zany ka hoe tsy nalohanyio na dia iray milanja monja zany latsaka izany olona izany dia ilahatra amin'ny Firaona sy ireo olona ratsy toerana rehetra voatantara amin'ny Korana. ويروون في ذلك أحاديث حتى يخوفون الشيعة. Ary mamorona hadith reo entindreo ampitahorana anireo zay olona anatin'ny fotom-pinoandreo io mba anereneo ankolaka ny olona zany androaneo. يروون عن أحد أئمتهم في كتبهم يقولون ما أسهل ما يدخل الإنسان النار. Nambarandreo lazainao anatin'ny bokindreo soratanao anatin'ny bokindreo tsy misy zavatra mora mampiditra ny olona amin'ny afo be indrindra. درهم من ماليتهم يدخل النار. Anao mafantatra tsara fa hoe na dia iray milanja monja amin'ny fananan'izao zazakaboty dia mampiditra amin'ny afo be. ونحن اليتيم أي أهل البيت والعلماء. درهم من مال يتيم يدخل النار ونحن اليتيم. Zany reo milaza zany fa hoe le yatimy io le mahakaboty lazaindreo io zany zany hoe andikandreo an'le hoe kaboty zany dia ireo ahlulbeit zany hoe ireo le taranaka ny Rasulullah. لذلك علماء الشيعة الذين ترونهم في الفضائيات وترونهم في التلفاز هؤلاء أصحاب العمائم هذا هم من أغنى ومن أثر الأثرياء في العالم بسبب هذه الأموال. Anareo mila fantatra anareo fa ireo manam-pahaizana Shia hitanareo amin'ny folo loha hitanareo amin'ny canal 7 sy ny sisa amin'ny télévision reny ireny no anisan'ny mpanefoefo indrindra eto ambony tany. يمتصون أموال الضعفاء والفقراء والمحتاجين والمساكين باسم الدين يأخذون منهم 20% الخمس من أرباحهم. هذا الربح كان قليلا أو كثيرا يجب عليه أن يدفع هذا الخمس لأصحاب هؤلاء العمائم. Reo maka tsiaradrary ny fananan'olona amin'ny anaran'ny finoana Islam ary akandreo ny 20 isan-jato ny fananandreo olona reo ary dia alaindreo lasa fananandreo. فهذه العقيدة التي ذكرناها تنافي صيانة الأموال الذي جاء بها الإسلام. الإسلام جاء بكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل. Izany fotom-pinoana entinao zany dia mifanohitra tanteraka amin'ny fotom-pinoana zay napetraka ny Islam satria ny finoana Islam dia miaro ny isam-batan'olona. Ny Islam dia miaro ny fananan'olona ary miaro ny fotom-pinoan'olona. Izany dia reto indray zany maka ny fananan'olona, ny Islam miaro ny fananan'olona, reo indray maka ankolaka ny fananan'olona. فهذه الكليات الخمس عقائد الشيعة كلية من هذه الكليات يعني خلقوا لها عقيدة لكي تضربها فهي ضد كليات الدين ضد توجه الدين الكلي. Izany zavatra mahakasika ty fotom-pinoana ty zany dia karazana fomba anankiray izay mety hitondra ny finoana zany hoe mitondra fandringanana ny finoana mihitsy. العقيدة التي نتحدث بعدها هي عقيدة المتعة. Ny fotom-pinoana manaraka ho resantsika indray dia ny antsoina hoe muta أو عقيدة متعة النساء. na hoe io koa zany antsoina hoe fotom-pinoana izay karazana hoe fakana fakafihizana ireo vehivavy. فمعروف أن الإسلام قد كرم هذه المرأة. Fantatsika aloha fa ny finoana Islam dia nametraka ny vehivavy amin'ny toerana ambony dia ambony. جاء الإسلام وكانت المرأة في الجاهلية تقتل وتؤد لأنها امرأة. Tamin'ny taloha natonga avy amin'ny finoana Islam ny vehivavy dia sasany novonoina, sasany nalevimbelona no niabadoana. ولا حق لها في الميراث. Ary tsy nananjo tamin'ny fandovana ny vehivavy tamin'izany fotoana izany. ولا حق لها أن تختار من تتزوج. Ary tsy nananjo isafidy zay hanambady azy ny vehivavy tamin'izany fotoana izany. فكان الظلم على المرأة في المجتمعات السابقة بما فيها المجتمعات الجاهلية كان ظلما كبيرا. Ny tsiraro natao tamin'ny vehivavy tamin'izany vaninandro niabadoana izany dia tena nahazo vahana tanteraka. فرفع الإسلام من مكانة المرأة وعلاها. Rehefa tonga ny Islam dia nanafaka ny vehivavy tamin'izany tsy mpiazolena izany ka nanandratra azy ao amin'ny toerana avo dia avo. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال. Zany hoe nilaza
Rasulullah SAW fa ny vehivavy dia mitovy saranga amin'ny lehilahy. ووضع لهم حق التكليف مع بعض كلهم مكلفين والمؤمنين والمؤمنات يأمرون بالمعروف بعضهم أولياء بعض مش الآية القرآنية نعم. Nampitoviny Allah Azza wa Jalla ihany koa izy ireo eo amin'ny fandraisana andraikitra, eo amin'ny fizakana andraikitra ara-pinoana Islam araka ny teny Allah Azza wa Jalla. وفي اليهودية وفي النصرانية هذه الأديان المحرفة يقولون أن أمنا حواء هي التي أخرجت أبونا آدم من الجنة هكذا يدعون يعني. Amin'ny ireo finoana hafa tahaka ny finoan'ny Jiosy sy ny Kristiana, izy ireo dia miampanga ny renitsika Hawa na Eva no ahafantarantsika rehetra azy fa hoe izy no namoaka any Adam, zany hoe no niavy taminy no nahavoaroka ny Adam avy tao amin'ny paradisa. ولكن القرآن قال غير ذلك قال فوسوس لهما وسوس لهما الاثنين مع بعض مشتركين وليس ظلم لهذا ولا ظلم لهذا. Saingy Quran dia milaza zavatra mivoana miala amin'izany. Ny Quran dia milaza hoe ny Satana no nandebileby azy roa reo. Zany hoe reo roa no indray voarebileby ny Satana, zany hoe samy tomponantoka tamin'ny nahavoaroka azy roa tao am-paradisa. والإسلام أعطى المرأة الطرس كما الرجل يريد. Ny Islam dia nanome ihany koa ny vehivavy zo eo amin'ny fandovana. وجعل عليها النفقة أن لها مهرا وكذلك لها النفقة على الرجل أن ينفق عليها. Ary nomeny Allah Azza wa Jalla zo ny vehivavy hoe andanina, anaovana fandaniana izy rehefa apakarina ho vady, zany hoe andoavana ny mahary na ny vodondry izy, ary rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano izy dia izy no hiatoana eo ambany fiatoany vady tanteraka. ونهى الإسلام على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تتزوج إلا بموافقتها. Ary ny Islam dia nandrara tamin'ny alalan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ny vehivavy iray dia tsy azo ampanambadiana mihitsy raha tsy avy amin'ny fankatoavana, raha tsy mankatoa izy dia tsy azo ampanambadiana izy amin'izy. وعندما قسم الإسلام الحقوق الأولاد وحقوقهم بين الأب والأم بين المرأة والرجل أعطى ثلاثة حقوق للأم وحق واحد للرجل. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال فأعطى 75 لمن؟ للمرأة. Na rehefa mitsinjaray ny Islam ny zo eo amin'ny zanaka, rehefa mitsinjaray ny Islam ny zo ny ray aman-dreny eo amin'ny zanaka, dia misokajiny Islam ho efatra izy ireo ka telo amin'izany dia nomeny ny reny, fa ny ray monja nomeny ny ray. Izany hoe ny 5 isan-jato ny zo ny ray aman-dreny eo amin'ny zanaka dia nomeny ny reny, fa ny ambin'izay nomena ny ray. بل جعل الجنة تحت الأقدام، تحت أقدام الأمهات. فمن أراد الجنة فعليه أن يجعل أقدام أمه فوق رأسه. Ary nataony Allah Azza wa Jalla fa izany paradisa izany dia ao ambany ny faladia ny reny rehetra. Ka izay milany izany paradisa izany dia tsy maintsy alainy ny tongotra ny reniny apetrany ambony lohany. فحرم الإسلام أي علاقة بين المرء بين الرجل والمرأة إلا بقوانين واضحة والشروط جاء بها الإسلام عظيمة تغني هذه العلاقة بين المرأة والرجل. Izany ny finoana Islam dia nandrara izay mety ho fifandraisana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy raha tsy araky ny lalàna sy fepetra mazava tsara. هؤلاء الشيعة كل هذه الأعراف وهذه الديانات التي جاء بها الإسلام ضربوها. Ny Shia ireo foto-kevitra rehetra mitanisaitsika mahakasika ny vehivavy izay napetraky ny Islam ireo dia noringan'izy ireo avokoa, notitehin'izy ireo avokoa, itsakitsainy. فمن أراد أن يتزوج امرأة لابد أولا أن توافق هي. Ka izay olona anambady vehivavy anankiray dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavana aloha. ووالدها ووليها أن يكون عارفا وموافقا وعارفا. Tahaka izany ihany koa ny ray aman-dreny, ny rainy sy izay mpiay azy dia tsy maintsy azahoana ihany, tsy maintsy mahafantatra ny anambadiana azy
ary tsy maintsy mankatoy izany fampanambadiana بل azy الحي والحارة التي تسكن فيها لابد أن يشهر ويعرف. ary ny toerana ny faritra ny toerana izay toerana dia tsy maintsy atao tsy maintsy ho fantarina ary tsy maintsy atao toerana mendrika azy. فهذه العلاقة السامية القرآن يحرص أن تكون فوق سطح الأرض وتحت ضوء الشمس. ary izany toerana zany ambaran'ny Koran fa izany toerana zany dia tsy maintsy eo ambony tany ary tsy maintsy tratrany taratry ny masoandro. يبتعد عن السرية وعن الغموض وعن العلاقات المشبوهة. ary tsy maintsy manalavitra toerana izay mety misy mety misy loza manantanina aminy. السؤال: ما هو زواج المتعة أو متعة النساء؟ فماذا تعرفون عنه؟ سوف نتحدث عنه في كلمات. fanontaniana inona marina ity fanambadiana amin'ny alalan'ny mota ity eo misantsika izy io rehefa vao fa fanontaniana loha. نعم، الشخص يكلمه ممكن؟ misy afaka ambany الشخص يكلم شايف تفضل. يعني رجل يتزوج بنيته أن يطلق بعد 3 أيام أو بعد شهر. zany hoe nafaran'ny Ustad Hussein hoe dikan'io dia vehivavy anankiray manambady lehilahy anankiray manambady vehivavy anankiray sady efa minina sady izy hisaraka amin'ny vehivavy io rehefa afaka andro 3 na fotoana 4. هو ليس بنيته وإنما هو يعلن ابتداء أنه هو يسمى الزواج المؤقت. لا يمكن أن يسمى الزواج المؤقت لأنه يحدد الزواج بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو ساعة واحدة. هو زواج ليس فيه طلاق. يتزوج المرأة لمدة يوم هكذا، يتزوجها لمدة يومين، يتزوجها لمدة أسبوع. izany hoe ny tena marina ozy Sheikh dia Ustad Hussein teny hoe ao anatin'ny niany ao anatin'ny finiavana tsy izay loatra ozy fa ny tena marina tsy vita hoe izy minia fa tena efa ambarany mialoha mihitsy, efa lazainy mialoha mihitsy hoe izy dia anambady amin'ny vehivavy io na ao anatin'ny ray andro na andro 2 na andro 3 na adiny ray avy eo izy dia hisaraka aminy. ary zay mahatonga an'izy io antsoina ihany koa hoe zawaju muaqqat, zany hoe vadiana voafetra ara-potoana. وهذه المرأة التي تتزوج هذا الزواج المؤقت لا نفع لها ولا سكن لها ولا ميراث. ary izany vehivavy zay vadiana amin'izany fanambadiana voafetra ara-potoana izany dia tsy misy fandaniana atao aminy, zany hoe tsy voatery hiahy an'io vehivavy io ilay lehilahy ary tsy voatery anome azy vodondry ary tsy mananjo ihany koa andova io vehivavy io rehefa velo. هو يجعل المرأة متاع زيه وزي أي سلعة تؤخذ من أغلب بغالة ومن أغلب مول. zany hoe amin'izay fotoana zay ny vehivavy zany dia ataony karazana fitaovana fotsiny hoe fakana fankafihizana fotsiny zany ary tahaka ny hoe alainy avy amin'ny toerana anankiray dia rehefa lany fankafihizany azy ohatrany hoe alaintsika ohatra hoe mihinana zavatra mety lany tsiro izy dia aria amin'ny poubelle. ويجعل الرجل يتزوج يومي إذا أراد، يتزوج يومي، يتزوج ألفا ليس لا حد. زواج المتعة عند الشيعة ليس له، لا يحد ب4 أو 2. كل ما سافرت مكان تتزوج هكذا، وكل ما أردت أن تتزوج تتزوج. ويجعل من المرأة أن تتبع لشهوات الرجل، وتجعل من الرجل أنه بالإسلام وبالدين يتزوج كما يشاء، والمرأة لا قيمة لها أصلا. zany hoe ny lehilahy anankiray zany amin'ny Shia izy afaka manambady indray andro monja le vita ary io tsy voafetra koa zany hoe 2 na 4 tahaky ny mahazatra tahaky ny voafaritry ny anaran'ny Islamo fa izy zany tsy voafetra mihitsy na iza toerana andehanany izy zany afaka manambady ary atao karazana hoe fitaovana fotsiny zany hoe fanalana hetaheta zany vehivavy dia rehefa avy eo avelany any zany hoe lasa za olombelona anankiray tsisy lanja mihitsy ny vehivavy zany amin'izay fiantsena zay. ary amin'ny anaran'ny Islam nanaovany an'izany antimettre zany laza hoe amin'ny internet fa apalitaka andreo misy hoe prostitution halal zany amin'ny Shia. فهذا الزواج الذي جاء به الشيعة الإسلام بريء منه. ka izany fanambadiana karazana fanambadiana izay ambaran'ny Shia izany dia tsy pahany finoana Islamo tanteraka. هذا الزواج الذي يقولون عنه
هو يرجع بالمرأة إلى عهد الجاهلية وإلى الأمور المتخلفة. izany fomba fanambadiana lazaindreo amin'ny Lot Azal dia miverina amin'ilay fomba fanambadiana tamin'ny vaninandro miabadoana ary tamin'ny vaninandro izay niarany tsirariny rehetra. فالمرأة هي إما أن تكون أما وإما أن تكون أختا وإما أن تكون زوجة وإما أن تكون بنتا. فكيف يرضى الإنسان لها هكذا؟ Ny vehivavy anankiray dia na izy reny, na izy anabavy, na izy zanakavavy, na izy vady. Tsy maintsy tafiditra iray amin'ireo ny vehivavy anankiray. Ka ahoana no misy olona afaka akasitraka zavatra ohatran'izany. لذلك الآن في إيران، اليوم في إيران لأنهم يستخدمون هذا الزواج الباطل. سنويا في إيران 250,000 لغيط من الأطفال المجهول الأبد. 250,000 لغيط في إيران سنويا. تخيل كيف هذه المجتمعات انحلت وانتهت وعارضت المبدأ بتاع حفظ النسل الذي يبقى الإسلام. الإسلام بيعمل الكليات الخمس منها حفظ النسل حتى لا تختلط الأنساب. Izany mahatonga amin'izao vaninandro iainantsika izao any Iran satria ny Iran dia tafiditra anatin'ny firenena izay mampiatra io ny fomba fanambadiana io. Isan-taona any Iran dia eo amin'ny antsasaky million eo, zany hoe eo amin'ny 500,000 eo ny isan'ny zaza tsy manandray, zaza tsy fantatra ny ray satria voka-dratsy ateraka an'io le fomba fanambadiana io. أرجو أن تكون واضحة. أخيرا نتكلم عن عقيدة النصب أو الناصب. نعم. زونتك يرسك كاسكمني الناصب. أحد يخبر عن هذه العقيدة النواصب أو الناصب؟ تعرفون عنها شيئا؟ بشأن كرايتيا في أفضل نزاوي إن نتنسنوي فتبينون النواصب لا ناصب. أنهم يقبضون على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصبون أنهم من أهل السنة والجماعة. Zany nazavainy Moussa Ibrahim fa dikan'ny nasib ty zany dia ny fankahalana ireo taranaka ireo fianakavian'ny Rasulullah ary mihevitra fa izy ireo dia anisan'ireo mpanarakian'ny Rasulullah. طيب النواصب هم الذين ينصبون العداء لعلي والحسن والحسين، ينصبون العداء على البيت حسب اعتقاد الشيعة، يعتقدون أن كل من لم يكن شيعيا وكان سنيا فهو ينصب العداء، أي يوجه العداء لأهل البيت. Ya, izany ny nasib zany dia ny fametrahana ireo zay heverindreo fa tsy shia, ireo zay tsy shia rehetra dia mitovy laharana amin'ireo fahavalony ireo fianakavian'ny Rasulullah. فالنواصب عند الشيعة هم أهل السنة باختصار. Ny antsoina hoe nawasib amin'ny shia dia ahli sunna rehetra, zay olona rehetra manaraka ny fotom-pinoana ahli sunna zany dia considéré ny shia ho toy ny fahavalony ireo fianakavian'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكل من يرضى عن أبي بكر ويترضى عليه وعمر وعثمان والصحابة هو يعتبر عند الشيعة من النواصب. Ary zay rehetra mankasitraka ny Abubakar na eo Omar na eo Uthman na eo sahaba rehetra eo amin'ny shia dia heverindreo fa izany olona izany dia tafiditra anatin'ny antsoina hoe nawasib, izany hoe fahavalon'ireo fianakavian'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهؤلاء النواصب هم الناصب هو حلال الدم حلال العرض تفعل فيه ما تشاء، هو أنجس من اليهود والنصارى. Zany hoe andreo zany izany nawasib zany dia halali ny rany, zany hoe azo vonoina araka an'izay tiana hamono azy, azo alatsaka ny rahany, ary halali ihany koa ny vonay, azo alaina baraka, azo atao araka an'izay tiana hanaovana azy. Izany ny famaritandreo antsoina hoe nawasib. إذا رأيتم في الإعلام ما يحصل في سوريا وفي العراق من موت هو يحصل تعبدا العبادة كالصلاة، يقتلونهم لأنهم يتعبدون إلى الله بأتباع عمر وأبو بكر. Raha hitanareo ny zavatra misy amin'ireo ady masirafina ohatra mitranga any Syria dia vokatra ny hoe
famonoana an'ireo olona reo no ny antony satria olona reo dia manompona Allah subhanahu wa ta'ala mantanteraka soana sy ny sisa dia zay no anisany antony mahatonga n'ilay vololona mahatsiravina any Syria zao fotoana zao. فإذا سألوا سنيا ما اسمك؟ يقول اسمي عمر. كيف يتركونه يمشي؟ كيف يغابرون علي والحسين ويغابرون الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن يقتلونه. Loatra fotsiny raha antanina ny olona anankiray zany any hoe iza anaranao ka izy miteny hoe Omar dia reo tsy avelanao andehandeha foana izany olona izany fa tsy maintsy mivonoindreo satria reo mihevitra fa izany olona mitondra anarana Omar izany dia mpifanarina tanteraka amin'ny Hasan sy Hussein. وشخص وأخت أخرى تقول اسمي عائشة. كيف يتركونها؟ ماذا يقولون لعلي ولآل البيت؟ لا بد أن يخلصوا عليه تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى. Nabara na ohatra misy vehivavy anankiray indray antanina izy anaranao ka izy miteny hoe Aisha. Aisha anaran'ny vadiny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izay farany tsy tiandreo indrindra. Ka ahoana ny amelandreo an'io Aisha io velona? Inona no lazaindreo amin'ny Ali sy Hasan sy Hussein? Inona no lazaindreo amin'ny Ahlul Bayt? Zany hoe reo zany mihevitra fa reo manana compte à rendre amin'ny Ali sy Hasan sy Hussein amin'ny famonoana andreo fahavalondreo. وإذا كانوا في دولة القانون لا يمكنهم من ذلك فهم يأخذون الأذى والمصائب ويضعونها سرا يعتذرون بها إلى أهل البيت. يدعون ذلك. Raha ohatra any amin'ny tanàna zay tsy ananandreo fahefana zany ka hoe reo mahita olona ohatra zany dia reo zany ataondreo ankolaka zany le fanafiana ny olona io hoe na torandreo vato izy na poizindreo ataondreo am'izay tiandreo lovana azy. لذلك إذا ذهبت أي مكان ولقيت شخص شيعي متدين لا تصاحبه. متدين لا تصاحبه. صعب عليك الشيعة. الغير متدين الشيعة أرحم من المتدينين. Zany mahatonga hoe naiza le anao ty zany anatra avy amin'ny Sheikh ho antsika rehetra. Raha ohatra anao tena mahita olona anankiray, olona io Shia, ka io olona io tena votom-pinoana, zany hoe olona manaraka an'le finoany tsara, dia aza aminamana aminy mihitsy ianao satria ny Shia ozy le anankiray masirasira be zany hoe le tsy manaraka tsara ny finoany mbola misy indra fo kokoa amin'ny Shia toy izay le anankiray le votom-pinoany. يقول عليهم الخميني الذي تعرفونه يعني يناقش أحكام الناصب. عنده كتاب في الفقه يناقش في هذا الكتاب أحكام النواصب. إذا وجدت ناصب اسمه عمر أو اسمه أي اسم لكنه هو ناصب تأكدت من أنه سني. وهذا الشخص هو يخرج من البنك ويحمل معه الأموال. ما حكم هذه الأموال التي يخرج بها هذا السني من الأموال من البنك؟ في كل أموال الدنيا هذا حرام لا يجوز هذا المال له. أما في الشيعة إذا تأكدت أن الشرطي لا يراك فهذا المال تقتله وتأخذه، لكن لابد أن تكون أمينا. فخمس المال لابد أن يذهب إلى كربلاء ولا fantarareo rehetra ozy Imam Khomeini io izy dia nanoratra boky bokin'ny fiqh amindreo zany ka izy miresaka mikasika amin'io nawaso io dia laza izy hoe raha ohatra ozy misy olona anankiray ozy anarany ohatra Omar zany hoe zany teny laza hoe ireo sokajin'olona tafiditra anatin'ny nawaso avy nakavola amin'ny banky teny ny olona hoe nakavola be avy tamin'ny banky izy mivoaka ka izy ozy tratranao devant ny banky. Inona ozy ny zavatra ataonao? Ny Islam dia mamaritra hoe io vola alainy io, ny vola entiny olona io dia haramo aminao maka an'io ankeziny. Fa Khomeini kosa dia namoaka fatwa, namoaka décret izy, nilaza fa tokony vonoinao mihitsy olona io izy, dia rehefa avy eo alainao le vola fa azadiny kosa fa io vola io rehefa avy eo izy tsy maintsy versenao na any Najaf na any Karbala, zany hoe alefa any amin'ireo le mpitondra fivavahana ambony Shia izay mpanangona an'ireo. يقول الخميني وأقوى الأقوال أي الرأي الراجح قوي وأقوى الأقوال عندي في ذلك قتله الناصب وأخذ ما اقتنم منه تقتل شيء يقولوا وأخذ ما اقتنم منه وتعلق الخمس به. الخمس بيلزم لازم الخمس تديه للجهة المسؤولة الشرعية. زلمة نبارني Khomeini zany fa le famonoanao le olona sy fakanao an'le fananana taminy ary ny fakanao ny khums zany hoe 20% tamin'io le vola io alefanao any amin'ny caisse-ny reo manam-pahaizana reo zany dia anisany asa tsara, c'est un acte noble.
zay zany dia ny shirk.